Kristy tenin'Andriamanitra velona. Kristy ilay teny tonga nofo. Ao amin'ny Genesisy, izy no mpamorona. Ao amin'ny Eksodosy, mpanafaka. Levitikosy, mpisorona be. Nomery, mpitily mailo. Ao amin'ny Teotornomia, mpampianatra. Ao amin'ny Josoa, mpandresy izy. Hozana tsy mitanila, ao amin'ny boky ny mpitsara. Mpanavitra, ao amin'ny Rota. Ao amin'ny Samuela 2:2, izy no tena mpiandrondry. Ao amin'ny boky ny mpanjaka 2:2, mpanjaka ny mpanjaka izy. Ao amin'ny tantara 2:2, izy no mifehy ny tantara. Mpanangana ny tempoly, ao amin'ny Esdra. Manorina indray ny manda, ao amin'ny Nehemia. Mpanjaka izay manafitra ny olony, ao amin'ny Estera. Andriamanitra velona sy mpanafitra, ao amin'ny Joba. Anjomaram-piderana sy fifonana ary fangatahana, ao amin'ny Salama. Fahendrena, ao amin'ny Ohabolana. Olony fieverana, ao amin'ny Mpitoriteny. Ilay tokana matany, ao amin'ny tononkirany Solomona. Mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray no mandrakizay, andriany fiadanana. Izy koa nefa voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika ao amin'ny Isaia. Mpaminany nitaraina amin'ny ranomaso, ao amin'ny Jeremia. Ranomason'Andriamanitra, ao amin'ny fitomanina. Manome fofonaina ho any efa maty ela, ao amin'ny Ezekiela. Ao amin'ny Daniela, izy no vatolampy mandrava ny fanjakan'izao tontolo izao. Izy ilay lehilahy fahefatra tao amin'ny laforo mirehitra-afo. Ao amin'ny Hosea, izy ilay vady matoky izay manana fo maratra. Ao amin'ny Joena, izy no mampilatsaka ny ranonorana farany. Ony ny fahamarinana, ao amin'ny Amosa. Masy mandidy sy mpitsara ny firenena, ao amin'ny Obadia. Andriamanitra mahari-po, ao amin'ny Jona. Marina sy manetry tena, ao amin'ny Nika. Ao amin'ny Nahoma, izy ilay firehetana ny fahatezerana sy ny fampiononana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Habakoka, izy ilay fahalalana any voninahitr'Andriamanitra. Tahaka ny rano manarona ny tany rakofa ny lalina. Fihirana sy firaviravony izy, ao amin'ny Sefania. Hery sy voninahitra, ao amin'ny Hagai. Ilay ny teny hoe tsy amikery na ampahantanjahana, fa mifanahiko hoy Adonai, tompony maro, ao amin'ny Zakaria. Mpampiavana ny ray sy ny zanaka, ao amin'ny Malakia. Izy ilay voahositra sy Mesia, ao amin'ny Matio. Mpanao famantarana, mpanasitrana, mpandroka fanamaloto, ao amin'ny Marka. Zanak'olona, ao amin'ny Lioka. Zanak'Andriamanitra, ao amin'ny Jaona. Mpanangana fiangonana, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Tompo fahamarinantsika, ao amin'ny Romanina. Mpizara ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitiavana agape, ao amin'ny Korintianina 1. Lohan'ny Apôstôly izay nahafono tenany ho an'ny filazantsara, ao amin'ny Korintianina 2.
Ao amin'ny Galatianina, izy ilay vokatry ny fanahy, ary ao aminy tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo ny atsandevo, na lahy sy vavy. Manafy antsika ny fiadian'Andriamanitra rehetra ao amin'ny Efesianina. Ao amin'ny Filipianina, izy ilay mpanompo izay nandao ny voninahitry ny iray ary tonga olombelona tahaka antsika. Ho amin'ny anarany no andolehan'ny lohalika rehetra, na any an-danitra na ety an-tany. Ao amin'ny Kolosianina, izy ilay nahavaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakana. Filazantsara no toriana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany, mpanjaka mitafy voninahitra amin'ny fiverenany. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa, mpanalalana amin'ny olona sy Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty voalohany. Ao amin'ny Timoty faharoa, mpanomana olona hitory ny filazantsara. Fahasoavan'Andriamanitra mampianatra antsika handany filan'izao fiainan'izao eo am-piandrasana ny fiverenany. Ao amin'ny Titosy. Ao amin'ny Filemona, mpanafaka ny andevo sy manome azy anjara masoandro. Mpisorona araka ny fanaon'ny Melkizedeka ary tompo sy mpanefa ny finoantsika ao amin'ny Hebreo. Loharan'ny iporehan'ny asa soa eo amin'ny fiainantsika ao amin'ny bokin'i Jakoba. Ao amin'ny Petera voalohany, ilay zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay nanavotra antsika tamin'ny fitondran-tena adala izay azontsika tamin'ny netin'ny razana, izay manome fifaliana amin'ny fotoan-tsarotra. Ilay tompo izay tsy mahela ny teny fikasany ao amin'ny Petera faharoa. Ilay famelan-keloka raha miaiky ny fahotantsika isika ao amin'ny Jaonina voalohany. Ao amin'ny Jaonina faharoa, mpampianatra miaro antsika amin'ny fitaka, mpiay ny mpivahina ny tany lavitra, mamafy ny voan'ny filazantsara ao amin'ny Jaonina fahatelo. Mpiaro antsika tsy ho tafitohy ny arabady voasaron-drano fa voahomana ho amin'ny fiverenany ao amin'ny Joda. Mpanjaka mandrakizay amin'ny firenena rehetra sy ny tafiky ny lanitra ao amin'ny Apokalipsia.